Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tratry ity sabata maraina fefatra ambin'ny folo ny volana jiony ity misaotran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maraina izao indray nomeny an'izao fitsarana izao fahatsika mifandray aminy ary fahatsika mahazo hery sotroana koa mandroso manaraka ny fandarana eto ny rina dia tombo finoana tranany ianao alohan'ny dierantsika ny mofonenan'io dia vavakisika ry Tompo-Andriamanitra mbola vempisaoranao izay eo ny amin'ny fofinaina mavila izay avy aminao sotrana ihany koa mitadina anay sotra indrindra reo matsiaro anay hatrany ary ihany koa mitady izay mahasoa anay amboary ny fisainanay hanana fomba fijery vaovao ary ihany koa atsapa ihany koa fa izao rehetrarehetra izao indrindra ny fianarana ny soratra masina dia natao hahasoa anay aoka ny fanahinao masina hiasa ao anatinay mba hatsapahanay an'izany sy hahafahanay manana fanoloran-tena bebe kokoa hatrany aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe mitaky fahitsiana tanteraka ny raharaham-panjakana. Nalaina amin'ny ohabolana toko faharaiky amby telopolo andininy faefatra sy ny fahadimy manao hoe tsy mety amin'ny mpanjaka ry lemoela, eny tsy mety amin'ny mpanjaka ny misotro divay na mpanapaka ny ho fatra-paniry toka fa ndreo raha misotro izy dia manadino ny lalàna ka mamely ny fitsarana ny zanaky ny fahoriana. Amen. Tsy tokony hofidiana hitana toeram-pitokisana ny olona tsy mahalala onony. Manimba ny hafa ny hery miasa mangina avy aminy. Amin'ny saina sy ny oza-tatitra doton'ny paraky sy ny zava manaitaitra no hanaovany lalàna ka rehefa misava ny herin'ny reny dia miseho ny fitotonganana lehibe. Iankinan'ny ain'ny olona izany matetika satria miankina fanapa-kevitra ireo izay eo amin'ireo toerana ambony ny ain'ny olona sy ny fahafahany. Zava-dehibe manan-danja indrindra raha toa izay mandray anjara amin'ireny raharaha ireny ka olona efa voazahatoetra, mandeha ny tena, mahatoky sy marina ary manana fahitsiana izay tsy azo zongozonina mihitsy. Olona izay tsy mandray kolikoly ary tsy amela ny fanombanana na ny faharesena ny momba ny marina mba havily ny fiangarana na ny hevitra izay mibahana mialoha. Hoy Jesosy manao hoe aza mamela ny rariny izay hananany malahelo aminao raha mananady izy, manala ravira izay teny lainga ary aza mamona izay tsy manatsiny sy izay marina ianao fa tsy hanamarina ny meloko ao. Ary aza mandray kolikoly fa ny kolikoly mahajamba ny masony mahiratra sy mamadika ny teniny marina. Lehilahy sy vehivavy mahalala onony sy mahitsy ihany no tokony ekena hitondra ao amin'ny efitrano fitsarantsika. Tadidomindoza ny fananan'ny olona sy ny fahamendrehany ary ny ainy koa aza raha toa apetraka eo am-pelantanana izay tsy mahalala onony sy maloto ara-pitondran'ny tena ny fitsarana. Tsy manatsiny firifiry no voaheloka ho faty ary akory ny abetsahan'ireo izay voaroba fananana vokatsy ny tsy fahamarinan'ny mpitsara sy ny mpisolo vava ary ny vavolombelona ao anatin'ny fahamamona. Ilaina dia tena ilaina tokoa amin'izao andro izao tokoa ny olona tahaka ny Daniela, lehilahy sy vehivavy manana fandavan-tena sy manana herim-po hanao fanavaozana entitra momba ny fahalalana onony. Ary aoka ny rehetra atsiaro fa ny fahasambarantsika eto amin'ity tany ity sy ratsy izay dia miankina amin'ny fanavaozantsika ny fiainana eto, miankina amin'ny fametrahantsika ny safidy eto, miankina amin'ny fanomezantsika lohalaharana ny fiainantsika eto. Move isika tia manao ny marina sa tia manao kolokolo, tia manao ny tsara sa tia manao ny ratsy. Iriko ianao mba hisafidy ny tsara hatrany. Amen. Ry Tompo-Andriamanitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mampianaro izay hampiatra ireo teny avy aminao, angataka ny fanahinao masina hitaritarana anay amin'izany. Ka ho jiro hanazava ny maizina eo amin'ny toeram-piasanay izay tsirairay avy hametraka ny marina hatrany. Aminaran'i Jesosy. Amen.